Samy nanontany avokoa isika rehetra ny amin'ny mahakasika ny hoe inona marina no tena zava-misy nandritra an'ilay fety nitsingerin-taona izay nahafatesan'olona maro izay voalaza fa nisy fanapoizinana ara-tsakafo ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay nifakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny mi-abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toy nilay raharaha resaka fanapoizinana ara-tsakafo no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fanapoizinana ara-tsakafo tao Mahajanga voalaza mantsy fa olona telo mpihavana no namoy ny ainy ary mbola misy ny manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Fihinanana mortadelle no vidina tamina supermarché iray tao Mahajanga be no ny heverin'ireo fianakaviana ao Tsaramandoso ambony no nahatonga ny fanapoizinana ara-tsakafo ary namoizana ain'olona misa telo be izao. Zazavavy kely 2 taona, rangahy iray 17 taona ary ramatoa iray 13 taona, raim-pianakaviana iray kosa no mbola manaraka fitsaboana sy arahana maso akaiky ny fahasalamany ao amin'ny hôpitaly ao Androvao. Raha ny fanazavana nentiny rain'ilay zazavavy kely maty nandoa sy tsy nahatsiaro tena ilay zaza ka nentina teny amin'ny hôpitaly ny aliny alatsinainy lasa teo iny. Nanomboka niseho ihany koa ny fambara toy ny aretikibo, mivalana, mandoa teo amin'ireo olon-dehibe ary nentina teny amin'ny urgence tamin'ny 2 ora tolakandro ny alatsinainy 12 jona iny ireo rehetra izay voalaza ireo. Namoy ny ainy ireo olon-dehibe ary ora vitsy taorian'izay dia maty ihany koa ilay ankizy kely. Tsy nahitana na inona ny fizarana rehetra natao hoy ilay raim-pianakaviana. Mangataka ireo fianakaviana ny amin'ny hijerena ankaiky ny raharaha izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny marainan'iny omaly iny nisy ny fepetra noraisina amin'ny fampitsaharana tsy misy fepetra ny fivarotana charcuterie tamin'io grande surface iray io sy ny fakana singa hatao fitsirihana. Andrasana araka izany ny toy n'ity raharaha ity ary entanina ny mponina ao Mahajanga mba tsy hinana charcuterie aloha fa sao dia hidiran-doza tahaka ny nahavoan'ny reto fianakaviana ireto. Ao anatiny izay fanapoizinana ara-tsakafo izay atrano dia tafiakatra 12 ny namoy ny ainy ao Antananarivo renivohitra ao araky ny tatitra tamin'iny andro ny omaly hariva iny. Hoany tao amin'ny HGR niakatra 12 ireo namoy ny ainy araky ny tatitra nataon'izy ireo ny andro ny alarobia 12 jona iny izay tamin'ny 7 ora latsaka fefany-tany hoany. Ny ampiray tao amin'ny hôpitaly Homi sy teny amin'ny hôpitaly Andohitapenaka sy ny tany amin'ny hôpitaly tsy miankina io tao amin'ny HGR io ka tafiakatra 12 araky izany nisan'ireo zay namoy ny aina vokatry n'izay fanapoizinana ara-tsakafo izay. Misa araiky ny 20 ireo ndraisana tanana tao amin'ny HGR hatreto ka ny 70 tamin'ireo no mbola ao anatin'ny fahasarotana ary misa enina kosa ireo efa nalefanody ka dia samby niandry ny famoaham-baovao ny amin'ny valin'ny fanadiadiana avokoa ny rehetra izay fanadiadiana nataon'ny tompon'andraikitra mo manoloana an'izay fanapoizinana ara-tsakafo izay. Rehefa niandry ela moa isika ny amin'izay valin'ny fanadiadiana izay ka indro ary fa nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ny tompon'andraikitra ary nilaza ny antony sy ny zavatra tena misy marina izay nahatonga an'izay resaka fanapoizinana ara-tsakafo ka nafatesana olona maro izay. Araky ny voalazan'ny profesora Zely Arvelo izay ministry ny fahasalamam-bahoaka dia nilaza mazava tsara izy fa Famosaviana no niseho teny Amerika Sinina io. Famosaviana no nitranga teny Amerika Sinina hoy ny nambaran'ity ministry ny fahasalamam-bahoaka ity hatrany. Nisy poizina ny nina natao tao anatin'ny sakafo raha ny fanazavana hatrany. Voalavo maromaro no nomena ireo ambin-tsakafo ary samy nahitana ireo fambara aretina nahazo ireo marary avokoa.
maty avokoa ireo biby ireo fotoana vitsy taoriany hinanan'izy ireo sakafo izay. Nanamafy ihany koa ny ministre délégué misahana ny gendarmerie ny général Rakotondrazaka Andry fa tao anatiny donaty izay isany sakafo naroso tamin'ilay lanonana no nahitana ilay poizina. No marihany fa efa mandeha ny fanadihadiana lalina mahakasika ity raha ity ary efa misy olona 5 izay voasambotra amin'izao fotoana izao. Efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana anireo olona vororoy amin'ity raha Famosaviana teny Amerika Sinina ity. Hampidirana amponja vonjomaika avy hatrany ireo olona ireo ary tsy ho ekena ny fangatahana fahafahana vonjomaika hoy nitonia-panao lalàna Ramatoa Narindra Navalona Rakotoniaina. Afaka tsy misy fisalasalana araka izany iny jirama izay nomeny olona tsiny ny aminy hoe resaka fatinjiro ka mety no antony izay no nahatonga anireo fahasimbana sakafo izay naroso tamin'ireo olona nanao lanonana teny Amerika Sinina izay. Fa voamarina ary voapirofo amin'izao fotoana izao fa tena resaka poizina no tao anatin'ny sakafo izay naroso ka eo indrindra ny mpametram-panontaniana amin'ilay hoe raha toa ka poizina ninina natao tao anatin'ny sakafo dia iza no tena nokasaina homena an'ilay poizina. Sa efa nomanina hamonona anireo olona marobe ireo ihany koa io poizina izay natao tao anatin'ny sakafo io. Raha toa ka zany tokoa ny zavatra tena nisy dia tena olombelona manana toetram-biby ary olona tena tsy matahotody ny nanao an'izay resaka poizina tao anatin'ny sakafon'olona izay hita fa olona marobe niaraka hanao lanonana izay nefa dia sahy ny nanao poizina tao anatin'ny sakafo aroso olona marobe izay. Tena fahabibiana izany ary tena mendrika hosaziana farakin'izay hensitra satria enjehan'ny lalàna izany famosaviana sy famonon'olona ny nina natao izany na ny famonon'olona izay tsy nina aza dia mampigadra indrindra fa famonon'olona izay nina natao toy n'izao fanapoizinana olona izao dia tena tokony hazosazy izay farakin'izay hensitra izay nahavandoza amin'izany. Aingane ho voafongotra hatramin'ny vakany ireo rehetra tomponantoka amin'ity resaka raharaha famosaviana sy famonon'olona teny Amerika Sinina ity raha toa ka izay marina ny zavatra izay tena nisy teny antoerana teny ary aoka tsy hijanona sy hionona amin'ireo olona izay voarorohy fotsiny fa mila atao fanadihadiana lalina ny amin'izay hoe avy taiza avokoa ireo poizina ary izany nampiditra ireo poizina ireo tao ary izavy ireo zay ny ray loha sy ny ray tsokombakomba tamin'izay resaka fanapoizinana izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa.